Empolo sy sivinjato sy arivo, 5 sy 2 feno 5 taona ny nanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara sy ny fitsanganan'ny foloanda malagasy. Fitiava-tanindrazana mitarika fandrosoana no lohahevitra banjinina mandritra izao fankalazana izao. Ho fanamarihana izany dia notokanana teto amin'ny kianjan'ny fahaleovan-tena Analakely ny 14 Jona 5 sy 2 ny tsangam-bato fahatsiarovana izany tsingeritaona fa 5 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena sy ny fetin'ny foloanda malagasy izany. Nitarika ny lanonana sady ny solo-tenan'ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin sy ireo filohana androm-panjakana isan-tokony ary ny mambra ny gouvernemanta maro, nahitana ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Ajarson François Sergio. Andro manatantara no laonantsika io, andro manamarika ny fahaleovan-tena ary andro hitondra fahatsiarovana sy hitondra afaka lamina ho an'ny taranaka fandiniky. Amin'ity taona ity dia mankalaza ny 15 taona niverenana fahaleovan-tena hitanindrazantsika isika, ary fahatsiarovana izany dia tsangam-bato manandanja no atsangatra tontona amin'ilay fitenenana hoe ny tojo hafaliana toy ny mpamindro ny fatana ka ny hafanana azo ny vomanga iny. Eo ny fankalazana ny 15 taona ny fahaleovan-tena. Eo indrindra koa ny fitokanana ity tsangam-bato ity hamelo maso-tsoratra tsy haikosehana izany ao anatin'ny tantara. Ivela amin'ny tantara tsy haikosehana tokoa eo amin'ny tantaram-pirenena ity tsangam-bato ity, koa aravaina fa feno fireta-pitiavana ny fahaleovan-tena milomalosa amin'ireo zoky teo aloha isika ka manolotsy aloha anatrika izao lalorana izao izay ahafahana manandrana ny famelon'ny fitiavan-tanindrazana. Koa ankehitriny raha velarina ny fandroantsika ny lohahevitra hoe ka izay tendrena amin'izany dia fandrosoana maritra ny andoha amin'ny ampitonana aloha dia mihodina amin'ny fiarahamonina ary misandraka eo amin'ny firenena. Mikasika izany avokoa ny sokajy rehetra misy, na sokajy taona na sokajy nasa, eny na ny mahalahy na ny mahavavy koa azy, toy ny mpamokano araka izany ny fampandrosoana ny tanindrazana ka tsy efa nirery. Mitaky toe-tsaina matsika, vonona hiafika sy andesiny sarotra izany. Toe-tsaina tia mandroso, manaja ny soapavina sy miezaka amin'ny tsara lavitra noho ny izay noraisina. Valim-bavy sy tambokity ho an'ireo zokona no viveriny aina, ho an'ny fikatsahan'ny fahaleovan-tena-pirenena izany, indrindra fa ino nosora kanamarina ny fiainan'ireo taranaka ateo aoriana. Tsy izany ihany fa amberina andraikitra amin'ny maolo-pirenena vamina koa ny fitondrana ny anjara biriky mety mampandroso ny firenena. Ny fireta-po sy ny fitiavana mivaivay ananan'ireo zokontsika niatrika ny tolona no raisitsika mba ho fanio hiampita sy angovy makadiry ho antsika hiatrehana ny 15 taona ho avy. Polonika teza ho raisin'ireo mandiny koa. Tompolasy vavy rehefa samy mandray andraikitra mananify isika dia manam-piniavana sy fitiavana mety manatokosany fanasoavana ny fiarabelona. Ho an'ny tanàna n'Antananarivo dia mamelona fahatsiarovana maro ny zavan-tranga teto amin'ny lapan'ny tanàna sy ny arabean'ny fahaleovan-tena nandritra ny fitokanana ny tsangam-bato fahatsiarovana.